madagasikara mandroso soiombonany malagasy rehetra vidio mpanangana fa tsy mpandrava vidio marika ravalomanana laharana fa 5 amby roapolo Tena faly ary tanareo tena faly tena faly tena faly aho e satria hitako am'izao ny fitiavanareo ary eritrereto izao koa ny fitiavako anareo tsy ho amelatsika tsy mandroso Madagasikara tena teny fanomezany ty teny fameza toky ka samina raha miandrina miaino tsara fa voaloha teniko aloha dia zao tan'Andriamanitra lehibe fa dia toditsao matsara eto amin'ity faradoboko ity raha ny ala teto zay ny tseo maraina nakany mahitsy dia aveo nakany faratsio dia nakany Antsirabe nanao faradobo tonga eto zay zao dia reto nareo miandry anareo fa za matahotra anao fa tena ataotsika tena mandrosainga ty Madagasikara ty dia zao za amizay zao miteny za ty ahita fa reto koa manako ny reto pakasary reto za ty ahita dia na nareo midina tsy ambany eno tsara misaotra an'Andriamanitra hoy aminareo teo ary misaotra anareo koa tonga marobe toy izao misaotra an'Andriamanitra tsika fa naniorana raha tsy ho avy androany fa za matahotra dia misaotra e eno nareo ty fa tiako vakina aminareo tsara ho fantanareo tsara dada tsy mandainga izany ary tsy milaza ny zavatra tsy misy zany dia zao ary nanao fanambarana ny sinady na ny syndicat ny administrateur civil
dia nanao fanambarana izy dia nilaza nandefa nyity taratasy ty nakaty amitsy hoe présidenty fanambarana nataonay zay tena milaza le zavatra nyresahanao ireny fa marina ary tena marina dia noho tsara tiako hoeninareo tsara lolo izy a mba tena ilazantsika hoe tsika tsy mba atahotra nylaza marina fanambarana ho fitsinjovana ny tombotsoan'ny daholo-be ho fiarovana ny tany tandalana sy ny sotoavina republikanina ho fitandrovana ny asany safidim-bahoaka ary ny fisorohana ny mety korotana ateraka ny fifidianana ka mamotika indray ny tanindrazana iombonana ny sinady dia manao zao fanambarana manaraka izao mankahery indrindra ireo rafitra rehetra mandray anjara amin'ny fikarakarana ny fifidianana zay ho filohan'ny republika Madagasikara mba hanoia ny fijoroana amin'ny fangararana sy amin'ny fahamarinana manaraka mankahery manokana ireo solotena mpanjakana préfet de police préfet ary chef de district sy ireo mpiara-miasa aminy zay tena tsy mitandro asa sarana mandray andraikitra amin'ny fanaovana tantsoroka amin'ny rafi-tantanana ny fifidianana manentana azy ireo hijoro hatrany amin'izao fifidianana faharoa izao ka tsy hitanila na amin'iza obligation de neutralité tsy anaiky zay mety ho tsindry politika na viaiza no iaviny ary tsy anatanteraka ihany koa ireo baiko tsy miariary hita fa miariary fa tsy ara-dalàna sotra nareo marina ry sinaty tanareo am'izany na me baiko ary tokatany mihitsy ny ministre ny intérieur dia ireo mpiara-miasa amin'ireo mitety ireo district dia nampivorony chef fokotany dia ireo nilaza tamiko tany fianaratsoa dia nambarako tany farafangana tany mananjary namoaka zay ary tiany sinady misy le izy manentana ireo administrateur civil amperinasa manokana na aiza misy azy mba hanaja ny etika mifehiny antokondrara misy azy obligation de réserve hanaja sy hampanaja ny lalàna velona ary aneo mandrakariva ny mampiaro ny sata republikanina atsika indrindra am'izao fotoam-pifidianana izao miantsy ny olo-pirenena voasoratra anarana anatin'ny lisy-pifidianana andeha amita ny adidy masina ho an'ny tandrazana amin'ny alarobia fa 7 volana desambra ho avyzao iandry ny voka-pifidianana mpilaminana mampirisika enohy tsara mbola tsy vita ka mampirisika ny fitondram-panjakana sy ny gouvernemanta mba handray ny fepetra rehetra anampiana azy ireo amin'ny andraikiny tsy sinitsindry atao amin'ireo mpiasa-panjakana isanambaratokana ary manao antso avo amin'izay hofidiana ho filohan'ny republika na izy mba hanao lara-pahamena ny fanavoizana ny tontolony asa-panjakana sy tsinjo mandrakariva ireo mpiasa-panjakana misaotra besaka ry sinady o hitanareo an'izany fa tena iely tsy nareo malala ny tokony atao dia hoy aho hoe tsy izy rery ihany fa izao no tiako marihana tsara raha nyresaka an'ireny aho hoe misy an'ireo olona irana vo amin'ny ministeran'ny intérieur na ny directeur de cabinet na ny directeur dia mampivory an'ireo chef district mampivory an'ireo chef fokotany chef fokotany manangona an'ireo le ino ty izy karaha-pifidianana mandoa 10 000 dia mena 4 millions le chef fokotany zany misy tany fianaratsoa zany ko mbola misy teto atronomala ka dia izay dia zao ndray tao atsira be ndray dia nilaza ndray ny fikambanany comité de vigilance aza matahotra anao président ary mba lazao hoe ny mamasina
fa nitsangana ny comité de vigilance miaraka amin'ireo mpitsara sy ireo olona manam-paizana momba zany kaza matahotra anao sotra betsaka e tanareo zany hoa efa miasa miaraka isika aitsika foana hitatsika foana ary vitatsika mampandrosa Madagasikara profo ray am'izany de zao ilaza aminareo ao hoe nandritra zay roa volana eo izay nahita toerana 700 ah tamin'ny alalan'ny helikoptera sy ny tômôbily de noho tsara zay ny kabary fa tena ikabary a tena ikabary aminareo vahoaka n'Antananarivo sy vahoaka malagasy rehetra mba hahafantarana hoe ohatra ninona marina ny olona mendrika sahaza nreto vahoaka 520 tapitrisa reto ry vahoaka malagasy ny voloatengo dia misaotra n'Andriamanitra lehibe isika fa tafavory maro be eto amin'ity kianja be masina ity ankinitsika aminy ny fitantanana ny fotoanandroany ary indrindra ny fifidianana zay hoatrehatsika amin'ny alarobia ho avy zao Jesosy Kristy ihany no kapitentsika ka omeny antsika omentsika azy ny dera sy ny laza ary voninahitra faly aho tena faly tafahoana aminareo rehetra androany eto amin'ity faradoboka ity 7 taona isika niandry ity fotoan-dehibe ity ka tonga izy amin'izao fotoana zao revoaka malagasy efa nambarako aminareo ombeny fa kiondalana eo amin'ny tantaran'ny fiainan'ny malagasy rehetra ny fifidianana amin'ny alarobia ho avy zao tonga ny fotoana koa manangy anareo rehetra aho tsy ankanavaka ifidy ny mpanangana dia Marc Ravalomanina laharana 520 raha atao koa ny jeritodika tao anatin'izay volana vitsy nanomboan'ny fampelezan-kevitra izay dia toerana 700 no voatsidika ka tao ny renivohitry ny faritany commune eny hatramin'ny fokotany sasany aza dia voatsidika avokoa hitako enohy tsara nanao antia tena tamin'ny foko mitsy any teny hitako ny tranombongo sy ny trano falafa ipetrahanareo nampandrosonareo tao an-tranonareo aho ka afaka ny tafa sy ny resaka isika nijery ny sakafo nandroonareo aho ary nipetraka nanao mofo niaraka taminareo tsy zay ihany anefa fa nijery sy ny tsena tamin'ny tsena maro aho ka nividy ny vokatrareo niaraka teny an-tsaha ihany koa isika ka nijinja vary aho tsy vitany hoe nijery fotsiny fa nitafa sy ny aino anareo ihany koa ny hitako ary ny tiako lazaina dia zao fantatro ny fiaina voaka malagasy amin'ny andavanandro hitako ary henoko ny marary anareo amin'izao fotoana zao indrindra fa niasa faharoa enohy tsara nandritsy ty fampelezan-kevitra ity dia nahatsapa aho fa mahay miaramentana amin'ny malagasy ohatran'izao ataontsika izao rehefa niantso aho tao Antsirabe hoe enohy tsara rehefa niantso aho tao Antsirabe hoe anokatra konty isika andraisana izay fiara-miasa sy fanampiana avy aminareo dia be da be ianareo ny tonga ary nandray andraikitra na nitetantoerana zany na ireo malagasy mipetraka ny velany isarako daholo ianareo fa tena mahafinaritra ny fiarah-mientana tsy zany ihany ho aminareo fa ny fianakaviana tsiraray a dia niezaka nanao an'ny t-shirt na akanjo maneho ny fanohanany asy miaraka amin'ireo kojakoja maro samihafa hitako daholo ireny fa misaotra betsaka revoaka malagasy manolotra fisaorana feno ho an'ireo ray aman-dreny ampanahy ko aho zay nanoro hevitra
nananatra mitrotram-bavaka ity fividianana ity. Tsapako tokoa fa tsy mikely soroka ianareo mampianatra ny teny fahendrena voarakitra amin'ny soratra masina ka mba ho firenena matahotra an'Andriamanitra ny firenena malalatsika ty dia i Madagasikara. Teo ihany koa ianareo artista maro zay tonga nanampy tamin'ny fonareo. Ny sasany dia navita namorona hira, tsy ny teto an-drenivohitra ihany fa ny tany amin'ny faritra maro be tany ihany koa. Misaotra betsaka anareo fa ny tena fitiava-tanindrazana no naseho anareo. Isorako miaraka amin'izany koa ireo mpanatalenta maro samihafa tsy ho ary voatanisako eto, toy ny mpanao an'ireny poezy reny teny mampietsi-po reny. Ao ihany koa ianareo mpanao gazety, ny pakasary, ny radio, ny televizion samihafa, ny imprimerie, ireo namana sy tapaka nanome fiara isan-karazany sy ny fanamafisam-peo maneho fisaorana fianao anareo aho. Raha toy izao no fiarahamentantsika malagasy amin'ny fampandrosoana dia vety foana dia androso tokoa Madagasikara. Pakara ambonimbony fa tsy mahita asory ala ry fa tsy mahita. Zay zao ahitanareo. Ianareo mpanao politika rehetra, ianareo kandida zay nifaninana tamiko tamin'ny fiodinana voalohany, kanefa dia miaraka miasamiko amin'izao fiodinana farivo zao. Sotra betsaka fa tsapako ny fitiava-tanindrazana aseho anareo ary vavolombelona amin'izany ny vahoaka malagasy. Ianareo mpanao politika rehetra zay tsy tafaraka tamiko ihany koa tamin'ny fiodinana voalohany dia tonga manatevina amin'izao fotoan'izao, manolotra fisaorana fiaino anareo rehetra aho amin'ny fiarah-miasa sy ny fanohanana ataonareo. Mirary koa aho raha mirary mba hitondra vokatsoa ho an'ny firenetsika izao fiarah-mentantsika mianakavy izao. Tsy adino koa ianareo mpikarakara sy mpandray andraikitra tsy ho voatanisa eto manerana nosy, ary ny vahoaka malagasy akanafaka tonga nanotrona sy nandray andraikitra. Misaotra anareo aho, ianareo mpitandron'ny filaminana, ianareo nanao ny sécurité. Ny tena andrasako aminareo dia ny ho tonga marobe amin'ny alarobia fa 7 ny volana ho avy zao ka hifidy ahy marika ravalimanana laharana fa 520. Tena kabary, tena mivoaka avy ato amin'ny foko ty soratako anareo ty. Tena izaho mihitsy ty misaotra anareo ty. Zaho mihitsy ny milaza sy miangavy anareo hoe hiasa hiaraka isika. Ka dia faly aho maneho an'izany. Fa aloha asiana hirahira kely fa lava loatra le kabary. Izy no tena mavita fa tsy dina ho an'ny taranaka. Roapolo dimy andro avao le andao tsy hana iny ndao tsika hiaraka neny. Nagnamboatra ny lalana fandriam-pahalemana, sakafo sy fampianarana, volo sy fiompiana, fahasalamana, jiro mazava, teknôlôjia, asa sy rano fisotro madio, fialamboly, fizarana
Dada Ravalmana Tumtanana Miaraka Miratika 1, 2, 3 Ravalumana na Tumtanane Misi Tumbiniti Fazadaba Zabanga Achika Jabia Tumtalama Anarawari Ravalumana na Tumtalama Tukutani Ambaga na Kasada Tumtanaya Ravalmana na Tumtanaya Ravalumana na Tumtanane Amina Kati Puizi Tomama Ravalumana na Tumtanaya Misi Domini Ravalumana na Tumtanaya Misi Domini Dadan Tumtanana Misota Tiku Bayretika Kel vet alua Aseutika ni Madagascar Remantulu ni Firesa Kinatika Malagaswe Ravalumana na Tumtanana 1, 2, 3, 4 Ravalumana na Zauleiza miaraka amtanana na krua ambony 1, 2, 3 Ravalumana na Tumtalama Atawena Ramata Tumtalama Ravalumana na Tumtanane Misi Domini Ravalumana na Tumtanane Misi Domini
zao numéro 25 fahitako ny olona rehetrarehetra zay nanaraka ny dada Maneran'Nosy de itsika rangano mpandresy miaraka amin'ny dada atsika ataotsika ambony tanatsika anankiroa misaotra betsaka ary zao ary ataontsika ndray ny firesakina ataontsika ny ambony tanana ry malagasy mpandresy ana tanana anankiroa mpanangana fahatsim-pandrava isika fidio ny kandida laharana 5 amby 20